Iresaka voan'ny fahasalamantsika manomboka eto satria tamin'ny fomba manara-penitra no nentina nanaovana ny fandidiana ireo olona 200 latsaka kely marary ny Cataracte tetsy amin'ny hôpitaly HJRA Fiaraha-miasan'i Madagasikara tamin'ny ireo mpitsabo sinoa nahafahana nanao izao fandidiana maimaimpoana izao ary tombony ho an'ireo marary sy ny fianakaviany ny fisian'ny fandidiana maimaimpoana. Oleo amin'ny 570 no nahazo fandidiana maso marary ny Cataracte maimaimpoana tao anatin'ny herinandro nanomboa ny etsika iraka mampahiratra na voyage de lumière izay tanterahan'ny mpitsabo sinoa miaraka amin'ny mpitsabo malagasy etsy amin'ny hôpitaly HJRA nizotra ara-dalàna avokoa ny fandidiana ary maro tamin'ireo nahazo fandidiana no nanana fahitana 10 amin'ny 10. Teknika farany amin'ny fandidiana Cataracte no nampiasaina tao anatin'ny fandidiana. Nizaranitra kefa amin'ity fomba fandidiana ity tamin'ny mpitsabo malagasy ary zareo sinoa ary nilaza ny lehibe ny fitsaboana maso iny amin'ny HJRA fa hotohizan'izy ireo ny fampiasana ity teknika fandidiana Cataracte nampitain'ireo sinoa ity. Teknika vaovao nisy ihany tsy miankina klinika tsy miankina mampiasa azy fa any amin'ny tany mandroso dia efa io no ampiasaina fa nohony misy sarany lafolafo kokoa zany ireo zavatra ampiasaina ao aminy dia tsy dia lafolafo amin'ny mahalafo azy zany dia tsy tena ampiasaintsika loatra izy. Ho apetrany raha teo ny fitaovana dia hotohizantsika fa mitovy ny fomba fitsaboana ny Cataracte rehetra fandidiana ihany. Asorina ilay Cataracte dia soloina lentille artificielle atao ao anaty maso. Nilaza fa afapo tamin'ny fandidiana ny mpahazo tombotsoa isan'izany ity reny mpianakaviany ity. Tena mahafapoana mihitsy. Dia izaho zao mahita, izaho diabetika, mahita zao fa manino ohatra mbola misy mandraondraona kely amin'ny masoko dia nasainy miverina kapitsona ray am'valo. Efa premier contrôle zany dia rapitsondray manao deuxième contrôle dia mampiasa an'ilay fanafody. Ny 12 Jona no ifarana amin'ny fomba ofisialy ny iraka tanterandro manampahaizana sinoa mikasika ny maso ao anatin'ny tetikasa iraka mampahiratra. Marina fa amin'izao fotoana izao ny sapandraraha misana ny fitsaboana maso no aniovy hôpitaly HJRA dia mandray tanana ny fandidiana ny Cataracte eo amin'ny ankizy. Izany dia vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombona antoka hatrany.